Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy fa 5 ny volana septambra 2025. Ry ava-maralao amin'ny tompo anio aho dia hijoro vavolombelona aminao. Izany hoe efa antaonany vitsy izay no naseho an'ny tompo tamiko ny amin'ny zavatra iseho aty Eropa zany anisany ny zavatra iseho aty ampitan-dranomasina dia izao vao ambarako ilay izy satria misy zany efa nambarako ihany fa anio zany no tsapako hoe ho ambarako aminareo zany izay zavatra afa-ko naseho an'ny tompo tamiko izany ka manasan'olo zahako hiariva afaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara ihany. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao, mideranao Jesosy satria anao no Andriamanitra. Ianao no sandratra Jesosy malala olo. Inty aho anao ny asanao satria piasanao aho. Tsy mendrika aho fa kely bitika tokoa eo anaty anao Jesosy ka ity aho tompo manetry tena eo ambany tana maherinao. Ka mitenena amin'ny alalako ianao Jesosy tompo. Oka ny fanahy masinao andray ny kontrola ny momba manontolo. Ka mitenena fanahy masinao satria piasanao aho. Eny, irakanao aho. Ka ity aho hiteny izay sitraka ao irery ihany fa tsy ny sitrako fanahy masina. Ka mangataka aminao aho fanahy masina, oka ianao ampisokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy. Tena andray izay tianao ambara fanahy masina. Ary tena hitandrina ny tsiraray avy. Mangataka aminao koa Jesosy oka ianao andrakotra amin'ny rano soa Jesosy arovy aho sy ny ankonako eo ambany tana maherinao. Ka amin'ny anaranao Jesosy mandidiky sy androako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany hanafika anay dia tsy ambiny zany fa dorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka ravako amin'ny ranao zany Jesosy, potehako amin'ny ranao zany Jesosy ary afatotra amin'ny ranao tompo ary atsipika andavaky ny elo zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka misaotra tompo, rakofy amin'ny ranao zay Jesosy malala ho satria ny ranao dia manda afo manodidina anay. Ka oka ianao Jesosy no aro fiarovanao anay ny ankonako tsiraray avy Jesosy ary koa ny zanakao rehetra eran-tany. Misaotra Jesosy misandrata ianao fa izaho kosa tompo dia hiena ambany dia ambany. Oka ianao hitombo Jesosy fa zaho hiena araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa. Ka misaotra Jesosy. Aleloia. Ny voninahitra ho anao rery ihany Jesosy tompo. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio zany dia anambara aminao ny amin'ny zavatra izay naseho an'ny tompo tamiko efa antaona vitsy izay. Izany hoe momba ny amin'ny fampahafantarany ny zavatra iseho aty ampitan-dranomasina zany rehefa ohatra zany ka ho avy zany ny guerre aty. Ry havana ho avy anie izany. Raha mahita zavatra miseho ianao aty ampitan-dranomasina dia efa hitanao sahady angambany fa efa manomboka mahay mandroso ho avy izany. Ho avy izany. Ry havana, aza manamafy ny fonao fa miomana ianao hiala aty ampitan-dranomasina. Aty Eropa izany. Eropa no tsy maintsy hiala antsika rehefa anomboka io guerre io. Ry havana, tiantsika Jesosy matoa mbola mampitandrina antsika izy ary koa miaro antsika satria fiarovana anie izany tompoko e. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo momba ny amin'izay zavatra ambarako rehefa avy eo dia tena mifandray mihitsy. Satria ny ten'Andriamanitra izay omeko anao rehefa avy eo dia manambara ny amin'ny andro famalian'ny tompo izao. Andro famalian'ny tompo. Aoka ho raisintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia 9:7 dia ho vakiantsika ny 10:10. Dia tonga dia ho vakiantsika koa ny 9:10. Vakiantsika Jeremia 9:7 dia ny 10:10 dia vakiantsika koa ny 10:11. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa izao andro izao dia any tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ho andro famaliana amaliany ny fahavalony. Dia hihinana ny sabatra ka ho voky ary ho mamy ny ran'ireo. Fa ny tompo dia ny tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no mamono zavatra atao fanatitra any amin'ny tany avaratra eo amoron'ny ony Eofrata. 9:11. Efa natafitohina ny maro izy ka lavo mifanindry ireo dia hoy ireo
mitsangana ka andeha isika hiverina ho any amin'ny firenentsika sy ho any amin'ny tany nahaterahantsika ho afaka amin'ny sabatra mandoza. Amen. Najanoko hatreo ry havana, mbola fampitandremana antsika izany. Izao no andro famalian'ny tompony fahavalony. Ho zavadozany hoe tompoko ny zavatra iseho. Eto ny teny nomeny fanahy masina dia manambara ihany koa ny amin'ny hoe hiverenana any amin'ny tany nahaterahantsika. Any amin'ny tany nahaterahantsika. Aoka isika hiala tia Babilona. Ity toerana Eropa ity dia Babilona izany. Ry havana, mifo aza ianao. Aoka tena hitandrina mafy tokoa. Ny témoignage ataoko eto dia momba ny amin'ny zavatra hitako zany tanatin'ny nofy. Nampiseho ahy zany ny tompo indray andro taona vitsy izay momba ny amin'ny zavatra hoy zany atya Eropa izany. Ry havana, nahita aho olona anankiroa zany zany hoe teo alohako zany ireo olona anankiroa ireo. Dia izy ireo zany hitako fa misy aretina zany zany hoe arety mifindra zany amin'izy ireo. Hitanareo ohatran'ireny hoe champignon reny. Raha efa nahita ianao ohatra hoe le olona misy arety mifindra zany champignon, zany hoe boribory plaque zany izy io dia ohatran'ny hoe maintimainty zay ny lokon'le izy zany de izay zavadray amin'ilay vatan'le olona zany. Zany hoe tsy ngeza be zany izy io fa misy ataoko hoe roa na telo zany no hitako tamin'ilay olona zany. De le izy tena ohatran'ireny aretina mifindra champignon reny mipetaka amin'ilay olona izany. Dia nampahafantariny tompo tamiko izany fa ireo olona ireo zany no tratrany arety mifindra satria zany izy ireo zany hoe olona tsy ao amin'i Jesosy zany. Ireo olona ireo dia ambarako aminareo tsara fa zareo aloha tsy gasy fa olona fotsy hoditra izany. Dia hitako zany hoe za zany tsy misy an'ilay izy, fa ireo olona ireo zany misy an'ilay aretina mifindra io zany. Zay ny anankiray. Dia nisy ihany koa nofy nasehon'ny tompo tamiko ihany koa momba ny amin'ny fampitandremana zany hialana ety zany satria zavatra ho izy kosa zany ety. Tsy tadidiko hoe ilay nofy ambarako eto ve talohan'ilay nambarako teo sa tao aorinany. Ny tompo no mahalala. Misy ramatoa anankiray izay io ramatoa io zany vazaha izy io. Izy io olona mipetraka ety an-tanànanay ety zany io olona io. Izy io dia misy ohatrany mibotsibotsina reny ny vatany. Izany hoe aretina tsy azo tranona zany izay zavatra amin'izay ramatoa izay. Dia izany olona zany izy zany misy aretina ny amin'ny tarehany zany amin'ny tanany ihany koa zany hitako misy mibotsibotsina zany amin'ny tarehany dia amin'ny tanany zany misy an'izay zavatra zay. Dia nasehon'ny tompo tamiko zany io ramatoa io. Hoy zany aretina izay aretina tsy azo sitranina izany iseho aty ampitan-dranomasina. Ry havana, ny tompo dia ho avy amaly araka ny ten'Andriamanitra. Amaly izy ny tany izany. Ny zavatra miseho ihany koa efa nambarako teto fa averiko indray le izy mba hitandremanao. Ny zavatra nasehon'ny tompo tamiko dia tao an-dakoro aho indray andro anatin'ny nofy izany io dia nahita aho ohatran'ireny hoe vovoka be dehibe zany izy io manidina zany, maizina be zany ilay tao an-dakoro zany, tao an-tokotany. Dia tadidiko zany tamin'io nofy io fa ny vadiko tao anatin'ilay nofy dia ny zanako vavy ihany koa zany. Dia teo an-tokotany zay tamin'io dia hitako zany tao anatin'ilay nofy fa misy tahaka ny vovoka maintimainty kely be dehibe zany manidikidina eny zany. Tena hoe feno be zany izy io ary ilay andro zany tamin'izay tena hoe maizina zany. Ry havana, nampahafantariny tompo tamiko fa ay zany ho tahaka tamin'ny androny Farao. Zany hoe
lay izy zany tsy vovoka fa moka izany, tena ho feno tahaka ny ireny vovoka ireny. Ry havana, zava-dozana izany. Izany hoe tamin'io fotoana io dia naseho any tompo tamiko ny zavatra niseho tany amin'ny tany Ezipta zany, ny amin'ilay moka zany marobe, ary tena hoe marobe, tena hoe tsy haiko hoe ahoana no fomba anazavako azy aminao, fa tena hoe kely be debe ary tsy hitanao akory ny elanelany amin'ireo moka ireo zany, fa tena hoe be debe zany izy ireo. Ry havana, zavatra iseho aty zany hoe ny tompo anangana ny tanany amaly ny eto Eropa, amaly ny tompo. Ary efa nisy ihany koa témoignage nataoko teto momba ny amin'ireo olona ambony manao costard, ohatrana mangamanga reny zareo lahy zany de ny vavy ihany koa zany manao costume ny vehivavy dia foana ny paosin'izy ireo, foana ny paosin'izy ireo tompoko. Hitako izy ireo mitsangana akaikina ohatran'ilay trano avo be aty ampitan-dranomasina reny dia foana ny paosin'izy ireo, tsisy na inona intsony. Ry havana, ho avy ny guerre aty ampitan-dranomasina, asainy fanahy masina aho mbola hiteny aminao ihany, ampiomana anao. Tsy haiko na oviana hoy aho, fa miomana ianao satria efa marobe ny zavatra miseho aty. Raha mipetraka aty ianao dia hitanao tsara izany. Eo ihany koa ny amin'ny fanavakavahana, efa noentiko teto izany témoignage izany. Ho isy ny fanavakavahana antsika efa misy izany, efa manomboka izany, ka oka isika tompoko tena hifoha. Any Madagasikara koa nefany dia aza mieritreritra ianareo izay mipetraka any fa hoe ilamina be koa ny tandrazantsika. Tsy maintsy misy koa ny zavatra iseho, ary indrindra ny mosary dia ho isy koa any amintsika. Ho isy ny mosary ao Madagasikara, ho isy ny mosary ao an-tandrazantsika. Ary aty ampitan-dranomasina koa dia ho isy koa ny mosary, ho zava-doza izany. Ho isy ny arety mifindra aty, ho isy izany. Ry havana, izay no tiako ampiomanana anao, izay no tiako mbola ampaherezina anao hifoha tanteraka ary hiomana hiala anyity Babilona ity. Izany hoe ny Eropa manontolo tompoko, ny Eropa. Ry havana, asa na hiaino anao na ino anao na tsy ino, fa izao dia piasa ny fanahy masina, dia manao ny asany aho, manao ny asany tompo aho. Izao dia piasa ny fanahy masina, asainy mampaneno ny trompetra aho, dia mampaneno ny trompetra. Izany hoe miteny aminao mba hifoazanao ary hiomananao, fa anjaranao sisa na handray anao na tsia tompoko. Voninahitra ane ho an' Jesosy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.